Indray-mbava kosa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana Hisokatra ny alatsinainy ho avy izao ny fidirana manaraka ho an'ny taona voalohany eo amin'ny sekoly ambony ISSUP Behoririka no ny fangatahany iray aman-dreny sy ny mpianatra afaka baccalauréat farany teo anefa dia notohizana ny fisoratananarana eo anivon'ity sekoly ambony ity fanadihadiana nataony sitraka Rakotondraso. Mbola misokatra ny fisoratananarana ho an'ny taona voalohany izay hiditra ny 3 Desambra ho avy izao ao amin'ny sekoly ambony ISSUP Behoririka. Raha ny fanazavana voaray dia taranja roa no ianarana dia ny lalàna sy ny fitantanana. Eo amin'ny taranja lalàna dia mizara roa izany dia ny droit privé sy ny droit public. Eo amin'ny fitantanana kosa dia ahitana ny gestion commerce international, comptabilité finance ary ny marketing et action commerciale. Raha ny fantatra dia efa niditra ny 12 Novambra teo ny fidiran'ny taona voalohany ary mbola mitohy ny fisoratananarana ho an'ny taona voalohany ka ny 3 Desambra ho avy izao ny fidirana. Ny andiany voalohany zany dia niditra tamin'ny 12 ny volana Novambra teo na ny 12 Novambra filière droit gestion et management première année. Noho ny fangatahany ray aman-dreny dia hiditra amin'ny 17 ny volana Desambra ho avy izao kosa ny première année ihany izany hoe andiany faharoa. Mbola misokatra ny fisoratananarana eto amin'ny ISSUP ary voafetra ny toerana tahaka ny famerana azy tamin'ny andiany voalohany ihany. Ireo mpianatra ireo dia avy dia manomboka mianatra amin'ny 17 ny volana Desambra. Ny gestion management dia misy ny option comptabilité finance, marketing et action commerciale, gestion des ressources humaines. Ny fisoratananarana dia tia Behoririka ety amin'ny fitoerana ISSUP ampitan'ny galana Behoririka. Manaraka izany tahaka ny mahazatra isa-taona dia manomana voyage d'études zay raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny taona ho avy io. Manaraka izany dia ny fifehezan'ny mpianatra ny teny anglisy dia anavahana manokana an'ity andiany première année vao tonga ity. Zany hoe isy fampianarana teny frantsay sy teny anglisy ho ezahana manokana mihitsy ahafahana manondrotra ny fahalalany reto mpianatra ireto. Ny diplôma azo ao amin'ny sekoly dia ahazona afankatoavana avy amin'ny ministeran'ny asa-panjakana ary ahafahana miatrika asa avy hatrany ihany koa. Mariana fa isy ny fanohanana mbava ireo mpianatra taona fahatelo izay nahavita ny fianarana ny zoma ho avy izao.